Efa ho roa taona izao no tsy misy fikatonana ny fitrandrahana drakaka anaty alaongo ka nampihena be io vokatra io, na teo amin'ny abeny izany na teo amin'ny abetsahany. Mahatsapa izany ireo mpandraraha misehatra eo amin'ny lalam-pirenena drakaka ka niombon-kevitra tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ny namoahana ny didim-pitondrana laharana 440, 476 tsipika 724. Faly de faly zahay satria raha malala fa roa taona zay tamin'ny 2017-2018 dia tsy nisy mihitsy tsy nampiarina ny arrêté de fermeture amin'ny drakaka ka mety aminay zao arrêté napetraka zao dia na dia nitarina hoe roa volana izy taloha dia natao roa volana sy roapolo andro dia zava-dehibe zay satria ny fitrandrana ressource io dia mila fitandremana satria raha tsy mitandrina antsika dia tsy hisy intsony ny drakaka dia very asa ny mpanjono. Ny fitrandrahana drakaka amin'ny endriny rehetra, indrindra ny fanjonoana, fanangonana, famarotana, fividianana, ny fitaterana, ny famezivezena, ny fitehirizana ary ny fanondranana ny drakaka anaty alaongo sy la serata eto Madagasikara. Velona, fitehirizana ambifotsy, ny fitehirizana mivaingana manontolo, potipotika, nofony, dia mikatona manomboka ny 10 Aogositra maraina ka hatramin'ny 13 Oktobra 2024 misasak'alina isa-taona amin'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara. Hoentitra ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarana ity didim-pitondrana ity ary isy ny sazy hampiarana avy hatrany ho an'ireo izay mandika izany. Izao no natao dia ny iarovana tsy ahalan'ny tamingana ireo drakaka anaty alaongo eto Madagasikara. Fantatra fa ny drakaka dia anisan'ny sehatra mampidi-bola ho an'ny fanjakana ary mamelona olona fianakaviana malagasy maro dia maro manerana ny nosy. Ka noho izany amin'ny mahazava-dehibe azay mba tsy ho lany tamingana izay izy dia tena ilaina zany ny fijerevana manokana ary mametraka lalàna izay tokony ampiarina ary ampiarina ny fomba entitra hitsinjo an'ireo taranaka faramandimby ireo isika. Mandritra ny fitoam-pikatonana ny fitrandrahana drakaka no anatanterahana ny atrikasa lehibe ahafahan'ireo mpisehatra eo amin'io lalam-piarenio hifandinika sy hifanakalo hevitra.